Zay no makasika ny raharaha iny arahantsika miandalana ihany ny fivoaran'izay fa nahavariana kosa ny zavatra teny amin'ny faritra Varadrano iny voavonjin'ny mpamaky fasana nga raha izay no azo ilazana ny trangana azo ity lehilahy iray ity noho ny napadino zany tao anatin'ny fasana ary dia novakiny jiolany fasana nivoaka tao ny lehilahy noho izany atairana ny andro mpamaky fasana teo izao ny fanadihadiana. Izany no atao hoe famindrapon'Andriamanitra tokoa reto lehilahy mpisotro toka vao hita tao am-pasana Tsinaha rehefa avy nandevina ny fianakaviany tapabolana ny lasy izay tamin'ny faritra Varadrano iny eto Analamanga. Raha ny tokony izy dia efa tena adiny tanteraka tao raha namana satria ela ilindray vao afaka sokafana ny fasana rehefa hidirana fatilena tahaka izany. Saingy mahavariana ny zavatra anseho satria dia ny mpamaky fasana no namonjy azy roa andro tateoriana ny nahavoahidy azy. Tsy nanapo ireto olon-dratsy fa rehefa avy namaky ny rindrin'ny fasana izy ireo dia mbola nikenikenina teo ivelany tonga dia nanararaotra ny voaka ilay mamy voahidy izay efa nisava ny toka tamin'izay satria okazion tsy misy ohatry teo izy. Nahita an'iny ireo mpamaky fasana dia torak-ovitra avokoa ka naray tonga dia torana avy hatrany no roa hafa kosa sady niantso vonjeo nivaky nandositra satria neverin'izy ireo fa matotono ny voaka tao am-pasana. Ay miseho misangirazana fa matahotrangatra. Marina fa toka tapany bota latsaka sy mofo misy atiny ary kakapigeon sakafon'ity voahidy tao am-pasana nandritry ny roa andro. Efa eo amoron'ny famonjam-po izao avitra somatsara izao ilay mpamaky fasana ny raisy-posiny kosa ay olona eo an-tanàna ihany. Tsy nitora nefa ny fianakaviana satria diboka faliana fa hita ihany ilay very raha mpihavanana ny natao fa notaniana sisa nipetraka hoe mbola hisotro toka ihany ve lera namana.